Dia mamerina miarabantsika rehetra ny masatorany soasyadia mandroso tokatrantsika reny misao tonozoa fampianarana larana fahavalombyroapolo ny fampianarantsika ilay tsara be ny miaraka amin'ny osoazy foana moa mahafinaritra indrindra ka ny fanontaniana ndresany ty dia mipetraka hoe ary ho variana dia hoe tena rava ve ny didy folo a valiny tena rava ny didy folo mahitsy be koa ny valiny dia mihina ny fanamporofoana amin'izay zany haitsika tsara fa ny didy folo sy lana mose dia nampiady ny jiosy ny jentilisa raha vaketsika indray ny boky eo amin'ny Néhémie 13:3 Néhémie 13:3 vaketsika indray zay teny zay hoe tena nampiady ny jiosy ny jentilisa mihitsy io any amin'ny testamenta taloha foana ny amoatsika ny fanambarana. Néhémie 13:3 dia zao ny voalazany teny ary rehefa reny olona ny lalàna dia navahany ala tamin'ny Israely ny olona hafa firenena rehetra tany dia navana ny hafa firenena nefa ny am'izao mitezao nga misy manao an'izany tso nga ny eo Israely misy manavaka zaniko miara-miditra daholo miara-ny tombo daholo zany no nilazana fa efa tsy mandeha ntsony io didy folo sy lana Mose io atria raha ny tena marina tena tamin'ny andro ny didy folo tany aloha tany tena roana mihitsy ny hafa firenena zay ny sary misy zany mandroaka hafa firenena didy folo sy lana Mose io fanampin'izay le Deutéronomie 7 Deutéronomie 7 1:3 1-2 zany dia efa am'izay Deutéronomie 7 ary rehefa entiny avandriamanitra eo ianao ka tafiditsiny amin'ny tany zay efa hidiranao olovany rehefa tonga any amin'ny tany Kanana zany ka firenena maro no voaroaka ny aleonolonanao dia reto aby le firenena maro dia ny Etita, ny Girgasita, ny Amorita, ny Kananita, ny Vita, Perizita, Jebosita dia firenena fito lehibe sy mahery noho ianao rehefa voatolotsy avandriamanitra eo anolonanao reny dia resinao dia aringany mihitsy izy aza manao fanekena aminy na mamindra vo aminy tena akambony hafa firenena dia mba eritretinareo amin'izany hoe iza moa zany mampitombona an'izany eo zaontsika miteny zao mba misy manao an'izany hoe ny Israely ihany valiny tsisy dika zany efa tsy mandeha tsony tony teny tony efa mijanona nge io zany hoe ny adalanareo zay mbola mitandrina eo fa zany efa tsy mandeha tsony dia zany nge tokony ampiariny zany ho an'ny Israely ihany izy nga manao an'io tsony dikan'izany efa ravana izy aza mifanambady anakaminy sy ny maro samihafa satria zay le hoe lasa mifanimba aminareo le hafa firenena mampiady ny jiosy ny jentilisa zany ny didy folo sy lana Mose mazava be zay rehefa tonga nefa ny Yehosoa lay fanaikena vaovao zay efa niresantsika teo aloha dia Yehosoa kosany dia voalaza fa fanekena ho an'ny olona rehetrarehetra zany hoe natrany amin'ny frantsay ny amerikanina ny sinoa dia tafiditra ao anatin'ity teny ity Isaia 42:6 hoe fanekena ho an'ny olona izy Isaia 42:6 fakitsika any mianaran'ny Yehosoa fakitsika avezany ary le sy tapaka kely zany izy manao n'izy zay tapaka mihitsy tena zéro za so hoe zéro atsika hoe so ty miverina ihany manao n'izy zay izy tsy miverina tso zay zay zao ary zao iavay efa niantsanao tamin'ny famarinana izy ary ny tantana ny tananao ary iaro anao ka hanomeanao fanekena ho an'ny olona ary ho fanazavana ny jentilisa ity zanak'Andriamanitra ity zany dia tena natao hoe fanekena ho an'ny olona izy ary fanazavana ny jentilisa ihany koa zany hoe sady fanekena ho anao no fanazavana ho anao fahazavanao anao zany hoe dia mbola lavinao zany hoe ity zanak'Andriamanitra ity zany dia natao fanekena ho an'ny olona rehetrarehetra itseny mamita tsara fa raha vo ny didy folo dia roana ny hafa firenena ataoana zany ny mampitambatra an'io raha ny didy folo no atao satria le fanekena vaovao dia hoe mampitambatra ny jiosy ny jentilisa satria hoe fanekena ho an'ny olona rehetra izy ary fanazavana ny jentilisa ane miaraka ao amin'ny daholo zany ny olona rehetra zay mafanekena anazy ho an'ny olona rehetra miaraka ao amin'ny daholo ny olona rehetrarehetra satria fanekena ho an'ny olona rehetra io zanak'Andriamanitra io Yehosoa no anarany
ahoana nefa zany ny atonga anazy ho tafaraka amin'ny israelianina raha ny didy folo mbola mipetraka ao ihany, satria ny didy folo zay tsy azo anampiana tsy azo any sorana dia miteny hoe roainy efa firenena. Ahoana zany no ampifanarahana ny didy folo amin'ity teny ity? Valiny tsy afaka hifanaraka mihitsiny, satria mbola nitsindrina fandroany io teny io araka ny Isaia 49:6 49 singa misy teo Isaia dia ny 49 olevaka itsika amin'ny andininy eno izy mbola zaho arakely foana raha tonga mpanompoka ananitra ny fireneny Iakoba ianao sy ampodiny Israely voaro, fa meko fanazavana ny jentilisa koa ianao mba ho famonjeko hatrany amin'ny farany tany. Tena famonjena ho an'ny jentilisa ary ho fahazavana ho an'ny jentilisa, fahazavana ho an'ny jentilisa zany tsy maintsy tafiditra ny jentilisa ny dikan'izay. Dia amin'ny andiny fahavalo dia izao no lazainy avy taminy tamin'ny taona fankasitrahana no enoko anao ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao, dia hiaro anao ka nomeno fanekena ho an'ny olona manangana ny tany indray sy hampandovandova zay efa rava. Ho fanekena ho an'ny olona ty fanekena vaovao ty dia Yahosoa no anarany. Ampitambatra ny Jio sy ny jentilisa, ho ampidirina mihitsy ny jentilisa, ary neny Yahosoa moa tena ny jentilisa mihitsy no ampidirina, tsy dia raha Jio sy mihitsy raha ny teny mandeto, fa saingy nampidirina ihany moa ny Jio sy ny amin'ny tao amin'ny Jeremia 31 dia tafiditra ihany Jio. Fa nahazo an'ity programa voaloha ty ity fanekena ho an'ny olona ty dia ho an'ny jentilisa mihitsy io, satria isa ihany talohan'ny Jeremia taty aoriana, Yahosoa tany aloha. Dia mazava be ny ten'Andriamanitra eto hoe ny nahazo an'ilay fanekena voalohany dia ny jentilisa, ny israelianina nge zany dika zany misitaka any raha amin'izany hevitra zany. Fa saingy tafiditra moa izy noho amin'ny Jeremia taty aoriana izay nampitenenina ihany koa hoe tafiditra ny Jiosy. Ka raha ho atambatra raha ny Jiosy ny jentilisa, lalàna roa mifandona be ty. Le didy folo miteny hoe roainy jentilisa, ny fanekena vaovao miteny hoe ampidiro ny jentilisa, iza no arahana? Azo akamana ve zany teny zany hoe indray mandroaka jentilisa dia indray nefa miantso jentilisa? Tsy afaka hitambatra mihitsy zany natirana tsy tiana hoe eo mihitsy ny defa olana ne. Inona ny solution'Andriamanitra? Andriamanitra indray ve ny antenina zany solution, ny azy ny tsotra indrindra telo anankiray dia vita. Izay ny mandriamanitra azy, tsy miasa saina amin'izany izy. Tsy ianao kakany koa ny andeha isany loha, ianao dia kakana soritra ka tsy ianao ny mampiasa lohana azy. Fa anazy hoe tia ny mpamonjy dia ndana manatona mpamonjy, rehefa tsy araka dia ndana mandeha, zay fotsiny azy zay. Rehefa hiaraka dia ndana miaraka aminy, io le mpamonjy io nomeko anareo dia miaraha aminazy. Tsy ianao ny tokony hametraka problème dia ahoana zany ry? Izy tompony ara tsy nametraka problème, izy angeny nanomeny io dia izy ihany mandravany io avy any amin'ny daholo io. Zay natonga le ten'Andriamanitra ho vakitsika am'izay hoe tia le nampifandrafy. Efa enonao teo ity indray ny teny lay tompony lay mpaminany lehibe, lay Yahosoa indray namoaka an'ity fanambarana ty tamin'ny apôstôly, satria ozy ny apôstôly hoe tsaroa fa didiny Yahosoa zao teny omena ianareo zao, Korintianina voalohany 14:37. So mantsy misy miteny hoe tenin'ny apôstôly zany. Non. Ny tenin'ny apôstôly dia tenin'ny Yahosoa. Aoka ianao teny hitandrana tsara sao dia tsy mahay an'izany. Lalànan'ny Yahosoa zany io. Korintianina voalohany 14:37. Raha mba isy manao azo mpaminany na ho manana fahaiza-panahy dia aoka ho fantany tsara fa didiny tompo ny teny izay soratako aminareo. Didiny Yahosoa zany ny teny rehetra izay mandeto, izay nivakiana taminao teo zany didiny Yahosoa daholo. Ianao zany hitandrina ny dikan'izay. Inona zany ny dikan'izay ny didiny Yahosoa? Lalàna. Ka inona ny lalàna ny avoakany Yahosoa aza mikasika ny Jiosy ny jentilisa? Ho atambatra ry zareo. Ka raha ohatra izy ka ho atambatra, inona ny nanaovan'Andriamanitra anazy mahatonga azy hitambatra? Ravany ny didy folo. Zatra simple be comme dire bonjour anie zany. Satria tsy afaka hitambatra mihitsy ireo araka ny lalàna ny didy folo raha mbola eo ny didy folo. Ka mba ahafana mampitambatra ny Jiosy ny jentilisa, ny ravany izy dia vita. Zay le hoe ny ato amin'ny Yahosoa azy nampitambatra ny ravany didy folo. Fa ny an'ny Israela kosa mipetraka ao izy ho an'izay ho any amin'ny elo dia mipetraka ao izy. Hoe zay mitandrana didy folo dia ho any amin'ny elo daholo, satria fa tonga ny mpamonjy izy mbola amin'ny epitaiza foana. Ny adalàna zany atao hoe agegena zany raha ohatra ka tsy mainareo. Fa tokony mba hitandrana kosa nge tena marina. Tokony ho tonga saina zatra tsotra kely nge zany teny zany. Fa dia le devoly moa no manakasarotra an'izany aminao dia vao menao mino teny demoy. Le Andriamanitra tsy izy tsy mahafaka fahotana foana nge nampiantranao zany.
zany nampianaran' jesosy tsy izy hoanao andriamanitra tsy izy tsy mahafaka ny fahotana ny mampianatra anao an'izany de ninonao ary le olona nampianatra anao an'izany anarana jesosy zany mpanota ngeny nampianatra anao an'izany olona mpanota daholo nanovan'io anarana io de nonao teny ny mpanota io anao tsy afaka ny fahotana io mba mieritrereta ka ndao raha vaketsika am'izay ny teny andriamanitra satria moa zany hoe teny Yehosoa de tenin'ny mpianatra teny Yehosoa teny mpaminany de ahoana zany nanaovan'ny Yehosoa izy no raha vany reto aikosy enjana be mihitsy zay hoe bogosy be zay miaraka amin'ny Yehosoa taony Yehosoa fay daholo ny zava-drehetra Efesianina 2:15 nenge Yehosoa bogosy be mihitsy mandrava ny zavatra fantany hoe mamono olona de raha vany zay te hiaraka amin'ny Yehosoa miaraha aminy am'izay zay ozy hoe andriamanitra ve de andravany didiny dinany olana aminazy am'zany no sabata ary nandehanana nanaovany miasa tany amin'ny sabata ingizy nga tsy hitanao iny le jauna 5:8-9 iny nga tsy hitanao iny de nga koa tsy hitanao le jauna 5 hoe 17 sy 18 hoe ny dadako izy Yehosoa miasa manakandroany iaiavany io teneniny io miasa ny dadan'io andriamanitra io rava le didy folo sady rava le andriamanitra ray ihany lasa anakiro ny andriamanitra rava le sabata inatso ny tazomanao an'io de andriamanitra zany efa nandrava anakiro be zao atao mididy fotsy lanamosy eo zay fotsiny io tamin'ny maso io direct vitanareo nefa nydiso am'ray aloha mieloko am'izy rehetra raha misara de fa mieloko izy mianaka rahazao hevitra zao mieloka ny dada iavaseo soa satria nandravany nandravany hoe andriamanitra de ray any ndravany izy mianaka tena grava be tata le fanakena voteny enjina be fa rava mihitsy le didy folo milehibe de nipitika tsara amy telefona tsy mampaniny zany zay le hoe rava ny didy folo ny tena marina de tena satria le andriamanitra nitsany izy mianaka hoe andriamanitra ihany izy mianaka niarana nitsaka anazy izy mianaka lazany laza fa anakiroa ny dada ry miteny itiny zanako malalako zay tiako le dadany mihitsy ngena nitsaka anizy am'zany hevitra zany déclaration avy any am'lanitrilantitra mihitsy nyteny tamin'ny Yehosoa hoe itiny zanako malalako zay sitrako robe zao ny andriamanitra le dadany mihitsy no teny zay vohitsaka ane zany le didy fosy lanamosy eo am'le sabata ndray le zana mihitsy no teny hoe za sy ny dadako ny miasa am'zao hoe nefa le zanany mpaminany lehibe mitondra le teny hoe za le mipetraka eo am'y fiandrianana za le nytenena hoe Yehosoa andriamanitra de anao de mbola misy andriamanitra ko andriamanitra zay andriamanitra anao Yehosoa zay le sara izy mianaka mihitsy niarana anao an'io de ahoana ka misy resaka tsony zay ny hoe adalanao zay mbola mitandrina ine fosiny te andriamanitra hoe diso am'ray aloha de meloko amin'izy rehetrarehetra mihitsiny ka tandremo zany satria zay le hoe aza nampiana de aza nesorona zay ny dikan'izay dika le hoe aza nampiana aza nesorona le Deutéronome 4:2 aza nampiana de aza nesorona kanefa etsika mahita mihitsiny hoe efa rava le didy ny tena marina ty ny teny miny anazy ty Efesianina 2:20 2:2-20 katrany amy andininy fa ataotsika hoe 20 zany eo any zao ka tsarovy fa inonareo zay jentisaraka ny nofa ka nolazany voaforatanina tamin'ny nofo hoe tsy voafora io moa zany hoe fampiresahana fa ny famorana tsy nampifandraifin'ny jiosy ny jenty satria ny fora mihitsiny isaka nefa niarany sakafo tamin'ny Abimeleka Filistina fa tsy niady zany zareo fa niarany sakafo ny sasany ny famorana tsy nampiady satria misy olo am'teny hoe mampiady ny famorana izy ro lara niarany sakafo tsara mihitsiny vaketsika amy bokyny Genesis regny manisy Genesis toko fa firy nga iny Genesis toko fenina amby roapolo andininy fahafiry takona beatry andininy fahavalo no vakitsika Genesis 26:8 alohatsika aloha hiditra kely am'izay hoe nampifandrafy ny famorana de aloha vakitsika aty ny valy ny tsy nampifandrafy zany io zany ateo redirediny olona fotsy miteniteny foana ka hatramin'ny andininy fa hitatsika eo Genesis toko fahavalo ary rehefa Genesis toko enina amby roapolo safady andininy fahavalo ary rehefa nitoetra ela teo izy de nitsirika teo mbaravara kely Abimeleka mpanjaka ny Filistina ka
nahita fa indro Isaka nisanky tamin'ny bebeka vadiny, ary Abimeleka Filistina zany io Abimeleka io ary Abimeleka de niantso any Isaka na hoe efa hita mihitsy fa vadinao izy ka nahoana ianao no laza tamiko hoe anabafoka izy, de ndao raha fa nifanaraka izy lahy reo taria ambanimbany taria de niarany sakafo izy aiza izy aiza misy ty ao amin'ny andininy fito amby roapolo Genesis 26-27 ary hoy Isaka taminy, nahoana ianareo no makaty amiko kanefa mankalahy ianareo ka nandroka ny alahy teo aminareo, ary hoy izy ireo efa hitanay maromarona fo momba anao Iavà, ka de hoy izahay aoka isika anao fianianana isika de izay sy anao ary aoka izay anao fanekena aminao, any hoe lasiny anao fifanekena zany i Abimeleka Filistina de ifampiraraha amin'ny iza moa Isaka zay Israelianina, atsika fa tsy nampifandrafy ny famorana satria Isaka de mifora, i Abimeleka tsy mifora, fa tsy niady zany zareo fa vomiary izy anao fifanekena, fa tsy anisy ratsy anay ianao tahaka ny tsy nanendrenay anao akory, tsy tahaka ny tsy nanaovanay na inona taminao fa tsy nisoa ihany, fa efa nampandehanay soa aman-tsara ianao fa ianao ankehitriny efa nitahin'Andriamanitra Iavà, dia nanao fanasana ho azy Isaka ka dia ninona sy nisotro izy, eto zany de sady niara-ny hina niara-ny sotro niara-nihinan-kanina ninao fifanekena, profo zany fa tsy mampiady ny famorana mazava be, de mantsy misy olo miteny ny famorana no rava teo amin'ny azy fijaliana, asa mba miteniteny foana, tsy nampiady zany fa ny nampiady mazava be hitatsika de nididy fosy lalina Mosea zay hitatsika teo ny toko sy andiny be de be ndaradraraka efa hatrany amin'ny fampianarana lalina fa fito amby roapolo tsika hoe nampiady mihitsy io, mampiady ny Jiosy sy ny Jentilisa io, ka eto zany tsika hoe inona zany le ho atao satria ho atambatra ny Jiosy sy ny Jentilisa, dao fa kitsika am'izay le Efesianina 2:15 teo satria fa mazava be zany fa tsy misy idirana ina moa famorana le izy Efesianina 2:2 malalaka be am'izay tsika miditra ato amin'ity vaky teny ty 1:20 ka hatramin'ny 1:20 fa kitsika zany ko atsaro fa Efesianina 2:11 ka hatramin'ny 18 ngamany, ko atsaro fa fahina nareo zay Jentilisa araka ny nofo ka nolazainy voafora tanana teo amin'ny hoe tsy voafora, io zany de fampiresana fotsiny hoe fa tsy nampifandrafy satria Isaka ny fora fa nifandray sy nihinan-kana sy ninao fanekena tamin'ny Abimeleka zay tsy mifora fa Filistina, tsaro fa tamin'izany eno zany de tsy nanana ny Yehosoa nareo fa olo ko azy tamin'ny fanjakana Israely, io zany le hoe ny Jentilisa de tsisy fantanombany amin'Andriamanitra zany mihitsy ny resaka didifolo zany resahana, ary vahiny tamin'ireo fanekena ny teny fikasana tsisy nidirany Jentilisa mihitsy io didifosy lalina Mosesy io nidikan'izany, de tsy nanana fanentanana sady tsy manan'Andriamanitra teo am'izao tontolo zao, marina be satria tsisy nidirany Jentilisa mihitsy io resaka didifolo io, voaroka tanteraka zareo tao, fa ankehitriny kosa noho ny amin'ny Yehosoa, ao amin'ny Yehosoa zany ianareo zay lavitra fahiny de efa nampanakekeny tamin'ny rany Yehosoa, zany hoe vokatriny rany Yehosoa zany latsaka teo amin'ny azy fijaliana de efa nampanakekeny an'Andriamanitra mihitsy ny Jentilisa, de noho am'izay nge fa izy no fihavanantsika roa tota zay nahiraintsika roa tota ka nandravany hevitry ny fisarahana, ary hoe noho ny amin'ny Yehosoa zany de nitambatra ny Jiosy sy ny Jentilisa, zay nidikan'izany teny zany, de le hoe nandravany hevitry ny fisarahana izy ka iny le nampisaraka ny didy fotsy lalana Mosea ny nampisaraka, tatsika teo tsara ny toko sy andiny raraka teo, fa tao amin'ny nofony nandravany ny fandrafiana dia lalana nisy didy natao otrandremana mba hanakambany atsika roa tota ao amin'ny teny olom-baovao ray ka anaovan'ny fihavanana, zany hoe nyravana zany le lalana nisy didy de didy fosy lalana Mosea mba hanakambany ny atsika roa tota olom-baovao amin'ny tenany zany hoe nanaovan'ny fihavanana zany Yehosoa no nampihavana tany alalan'ny hazo fijaliana, novonoiny Yehosoa teo amin'ny hazo fijaliana ny didy fosy lalana Mosea de rava le nampisaraka de nihavana ny Jiosy sy ny Jentilisa, asakatsaka anao zay mbola tsy te hihavana amin'Andriamanitra am'izany teny zany tazomo ihany ny didy folo io de eonao sy ny tranonao, efa hoe Andriamanitra tsy izy daholo nampianatra anao zany mbola tsy tonga saina ihany,
Andriamanitra ny foron'ny mpanota. Le mpanota am'izany isy Andriamanitra amin'ny aina. Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota, le mpanota namoron'Andriamanitra hoe Jesosy sy ny Esoa sy ny Yehosoa zay tsy izy daholo any. Iny dia arahana. Mpanota namorona an'ilay anarana. Grika mpanota namorona an'ilay anarana, dia iny dia mbola arahana ihany. Efa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota, mendrasany izay teny izay ady tsy nanota, ary tsy mpanota, dia vonjeny ianao. Jereo ny olona niaraka tamin'ny ambasadeur fa zay ady afaka mifahotana tsy manota intsony, tsisy mitandrana didifolo. Mazava be ny sary nomen'Andriamanitra zao. Anjaranao mieritreritra na andehanao tsy andeha fa mazava be ny teny. Ary ampiavana antsika roa tota ho teny iray amin'Andriamanitra. Le anankiroa teo tateo zany natambatra hiaraka amin'Andriamanitra. Zao, ty zany Andriamanitra ty le roa tota teo. Mitambatra zany le anankiroa ny amin'Andriamanitra ny dikan'izay. Ho any amin'Andriamanitra zany noho ny azo fijaliana zay namonoany ny fandrafiana. Zany hoe le azo fijaliana zany namonoana le didy fosilana Mosea zay nampisaraka teo. Aiza ny hafalimbe tokony hiteka daholo ny an-trano am'izany disaka zany. Raha ny an-trano rehetrarehetra tokony miara miteka daholo mena zany hoe rava le fandrafiana, rava le nampisaraka izay. Ary tonga izy ka nitoro teny somafaly milaza fihavanana taminareo zay lavitra ary fihavanana tamin'izay akaiky koa. Zay zany hoe izy no nampitambatra ny Jiosy sy ny Jentilisa, dia Yahosoa nitoro ny fihavanana hoe ndao am'izay havana efa rava le nampisaraka anareo teo. Ary izy no nantsika roa tota fanatona tamin'ny fanaray ho any am'ray, dia lasa ny fanatona anakany am'ray ny Jiosy sy ny Jentilisa. Tena didifolo ve ny rava alovanketsika ny sefertorany Jiosy. Zay mananaovantsika anazy satria ila loatra satria samy areteny zay teneny eo aleo ary amin'ny sefertora retsika no mijery ndray ahoana ny nandroatany zareo an'ilay ino lay iny io rava io vakitsika ato amin'ny Efesianina 2:15 ato no mijery aloha ity le rava ty aleo zareo Jiosy ny amoaka an'le fanambarana ity le izy ty Efesianina 2:15 mba miandrika aloha tsika zay Efesianina 2 izy hoe inona ny rava tandemeko ny valiny hoe Torah ny rava ary ny atao Torah dia ny didy fosilana Mose. Zay io zany le teny Jiosy hitatsika io io izy io le teny Jiosy be de be mpirapapapapapa aleo zay mame miteny Jiosy ny amokany hamaky an'io vetivetika eo gaga be le olona ame miteny Jiosy rehefa am'izay le teny Jiosy ke tsy hainy koa no mamaky anazy dia manera mba mipetraka tsara mba manaja nytony teny tony de vita. Vakitsika izy babatilo hayaba bibsaro et Torah hamitsot va skot libro. Itsika zany tsy andeha lavitra hoe famse Torah on le izy aikose Torah on le voalaza amin'ny Efesianina 2:15 Torah on le olona manino on le Torah do vakitsika amin'ny teny anglisy le izy eo ambany eo Efesianina 2:15 fa Torah on le izy niaranita daoltsika fa Torah le izy Efesianina 2:15 zao io le Efesianina 2:15 io Efesianina 2:15 koa le teo io 15 samy 15 io ety koa 15 Efesianina 2:15 de vakitsika le teny anglisy by abolition in his flesh tamin'ny alalan'ny fanampitena tao amin'ny nofiny the hostility ny atao hostility dia ny fandrafiana zany zay zatra nampiady ina le nampiady which is the law of commandments zay tsinona fanolalana zay tao anatin'ny commandement ka ny lalana anatin'ny commandement Torah ny voalaza eto Torah le izy voila zany hoe ao amin'ny Efesianina 2:15 io zany hoe inona le ny ravana rava ny Torah ary ho an'ny mahafantatra Torah rehetrarehetra ny ateo Torah ho an'ny tsy mahay aloha zany izy mety lalala fa lazay kotsiny hoe didy fosilana Mose ndana enary kely ny Torah raha tsy mahay nareo fa ny ateo Torah de lalana Mose izy io sy ny didy folo zay nateo Torah zany zay ary mahay an'izany daholo ny rehetra fa motifanina ho antsy delala ka ny voalazany soatra masina farava eto zany ary mahitsy be ny fanambarana de Torah ny lava Torah ny rava io izy io varavara be ao anatin'ny ekranareo hoe rava ny Torah zay ka izay zany ny amaranako anazy fa tsisy kalavabe hoe inona ny rava ve le didy fosilana Mose rava izy de manatona ny Yahosoa am'izay fa raha tsy rava io de tsy afaka niaraka ny Jiosy sy ny Jentilisa nefa samy vonjeny reo anankiroa vonjena ny Jiosy vonjena ny Jentilisa de hoentina miaraka any amin'ny dada Yava de tamin'ny alalan'ny Yahosoa zay niantona teo amin'ny azo fijaliana no nandravana an'iny de rehefa vitan'ny Yahosoa ny fiantonana teo amin'ny azo fijaliana
rava ny didi folo dia afaka nitambatra amin'izay ijio sy ny jentilisa ny dikan'izay. Dia manasanao anatiny ny Yehosoa fa hiaraka ho any amin'ny lantilanta amin'izay tsika makany amin'ny lantilanta hiaraka amin'ny Yehosoa fa rava ny didi folo. Zay tsy mandava didi folo dia tsy afaka ho any amin'ny lantilanta zany fa tsy miexiste zany fa ho any ao anatin'ny saina fa tsy ho any zany ianao. Tsy ho any zany ianao le Andriamanitra tsy izy ny foron'olombelona io ny namorona an'io anarana ataonareo. Aiza moa sasany ka tonga ary amin'ny Yahoary iny sasany. Tonga ary amin'ny Yahosoa ary. Raha Yahosoa ny tokony antsoina dia mahita amin'izay le sampotsampony Yahoso izy ny anazy. Miaraka amin'ny Yaho izy ny dikan'io. Mbola mitandrana didi folo. Tenin'Andriamanitra mazava be hoe foana ny taona. Ary bokin'ny Hébreu vakiako io. Ka anjarantsika amin'izay mieritreritra samy tonga saina rava ny didi folo sy lana Mose fa raha tsy zany tsy afaka hiaraka amin'ny Yehosoa mihitsy ndreo anankiroa fa miady hatramin'ny farany. Fa rehefa tonga Yehosoa mitambatra ny jio sy ny jentilisa andao hiaraka andeha mizeraka izy. Andao any amin'ny Yehosoa daholo nareo izay mandeha ao an-trano ao. Andao any amin'ny Yehosoa fa tena sambatra aneo miaraka amin'ny Yehosoa. Miafina zao zavatra zao efa tsy miafina intsony izy ankehitriny manapa-hevitra. Andao hiaraka amin'ny Yehosoa. Tsara be nge ho azy any Yehosoa zany. Fifaliana ny tsy isy ohatr'izany. Antsoika ianao anatin'ny Yehosoa. Voninahitra ho an'i Yehosoa mandrakizay. Voninahitra ho an dada Maliava. Zay ny amaranako ny teniko tongava soa aty amin'ny Yehosoa. Miraha soatsika ilay samy tonga soa ary vavakintsika ary mba amin'ny famaranana izay fampianarana izay vavakintsika. Sotra betsaka dada Maliava noho ny amin'ny teninao. Sotra betsaka noho ny amin'ny asoavanao indrindra sy ny hatsaranao lehibe. Fa tafita indray ny teninao ho azon'ny olona sy ho fantan'ny olona. Tena fiainana zao ambara zao. Tena fiainana mandrakizay. Vonjeon'ny olona dada Iava. Vonjeon'ny olona Yahosoa. Hitondra soa ny zetra miainanao. Ary navitra ny olona noho ny amin'izao teninao zao anao. Matoka fa tena hiasa ianao ary amaly vavaka. Ary hitany izay rehetra niainao zao fampianarana izao anao. Voninahitra anao dada Maliava. Aoka ny fanainao masina irahanao isitona ny olona amin'izay Yahosoa. Hamerina ny olona ho any aminao. Ho voninahitra ny naranao masina sy ho mariky ny fitiavanao. Ho valin'ilay ranao nalatsakao. Mazava ny teny sy ny fampianarana. Anjaran'ny tsirairay sisa ny manapa-kevitra manatona fa mazava ny teny. Voninahitra anao dada Maliava sy Yehosoa. Ary amin'izany teny rehetra izany Yehosoa diaroviny teninao. Mba tsisy herina fahefananakana intsony. Fa arovany heritsy ny voninahitry ny lantilanitra izay anao dada Iava sy Yehosoa. Tahio ny olona mbo tafavena somatsara ao amin'ny valanao Yehosoa. Vonjeo mba tsisy ho very. Voninahitra anao mandrakizay. Amin'ny anaranao Yehosoa anaovana izany vavaka rehetra. Halleluja. Amen. Dia mirary soatsika samy teny Yehosoa ho an'ny fitohizan'ny fampianarana manaraka an'izay.